Fifaliana lehibe no iarabako antsika tsiraray avy a faly mahita anareo androany a amin'ity andro larobia ity a nomeny tompontsika fotoana ahafahantsika miaraka andray izay avy aminy indray androany. Tsy miova foana amin'ny prinsipa rehefa mangeta ety ianao a dia ho vokisana, ho fenona ianao. Raha tsy mangeta ety ianao a dia afaka ho hitanao ilay izy fa tsy azo anjara ianao satria efa fenony any anatinao. Fa raha misokatra ny hetaheta any anatinao a dia izy namenanao a izay sahaza izay anjara ho anao a androany. Avy hatrany dia hiroso amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Raha isika ny baibolitsika araka izay voasoratra amin'ny tonkiran'i Solomona, tsy dia matetika no raisiny ity bokin'ny tonkiran'i Solomona ity fa raha tsy amin'ny andro manokana, amin'ny andron'ny mariazy, amin'ny fampakaram-bady, fa androany a dia ato ny hitondroan'ny tompo antsika. Dia vakiantsika ny ao amin'ny tonkiran'i Solomona toko faharoa andininy fa 9:10 sy 7:10. Tonkiran'i Solomona faharoa andininy fa 9:10 sy ny 7:10. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy a ahy ny malalako ary azy a dia ilay miandro ny ondriny eny amin'ny lili mandrapangatsiatsiaky ny andro ka efa hilentika ny masoandro mitody ary ilay malalako ary aho ka ho tahaka ny gazela na ny diera tanora eny an-tendrombohitra be antsana ianao. Korintiana voalohany a toko 7 andininy 7 a andininy 7 a Korintiana voalohany toko 7. Aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Apokalipsy toko 7. Apokalipsy toko 7 a dia ny andininy a 5:10 no manomboka vakiantsika. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory, kanjo tsy fantatrao, fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao a hividy amiko volamena voadio amin'ny afo tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisy ny enatrao noho ny fitanjahana. Arody maso ahosotrao ny masonao mba ahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Koa dia mazotoy ianao dia kambeba. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mianofehako ka mamomby varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara isakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Amen. Ireo teny anankitelo ireo no ndeha hiatsika androany.
arak'izay resahan'ny tompo antsika eto vonona ve ianao ny teny izay fampizarantsika androany a dia mitondra lohateny hoe ahy ny malalako ary azy aho ahy ny malalako ary azy aho ozy aho hoe teny raisin'ny olona rehefa misy mariage matetika amin'ny bokin'ny tononkirany Solomona tsy dia sahan'ny olona vakiana loatra fa ohatrany dia madiditra firesaka izay izy ao a ka hoe tsy mitoetra amin'ny fahamasina moa Solomona koa maro vady a aloha tsy dia raisina loatra izy fa sao dia tsy ohatra tsara fa androany dia eo mihitsy ny hitondran'ny tompo antsika iteny eo amin'ny tononkirany Solomona 2:9 io ahy ny malalako marina fa miresaka ny fiainan'ny Solomona mihitsy io sy ilay vehivavy izay niandry azy izay nanantenana azy nisy tao anatina fotoana elaela dia misy ny fiandrasana ary izay mihitsy ilay tantarainy eto hoe ahy ny malalako ary azy amin'ny 7:10 eo izy hoe miverena ary ilay malalako ozy izy miandry izany hoe tsy eo ampiarahana ary zareo fa misy attente misy fotoana hiandrasana rehefa tena mandinika an'io ianao ary izay eto anivon'ny fiangonana dia tena mampirisika anao mihitsy hoe marina fa mety hoe miresaka isika ny amin'ny fanekena vaovao foana mandraika hariva fa tsy manan-karanao izany tsy hamaky ny testamenta taloha satria rehefa reveleny amin'ny fanamasina rehefa tena voarainao ny fanamasina ka miverina ianao mamaky amin'izay tantara rehetrarehetra any aloha any dia ho revelen'ny tompo aminao ny positionnao ho fantatrao ny position'ny olona tany aloha ny important zany rehefa mamaky ny testamenta taloha sy ireo tonkira rehetrarehetra sy ny obolana sy ny salamo rehetrarehetra dia tsara ny mamaky azy rehefa tafahorina aloha ny aty aminao ilay fanekena vaovao dia miverina ianao mamaky dia identifienao amin'izay mipozina ny tenanao no hitanao rehefa avy eo fantatrao ny tantaran'ny olona tany aloha tany fa ianao no mahita ny toeranao avy eo hoe ay izay ke tena plasiko nametrahan'Andriamanitra anahy mahatonga anao tsy tsiritra tena position mantsy dia izao ry zareo tany aloha no mitsiritra antsika fa tsy hoe isika no tsiritra an'zareo kay enjana be ny nampiasan'ny tompo ny Elia enjana be ny tantaran'i Josefa enjana be zany Davida mpanjaka izany be dia be tsika mitsiritra an'izy ireny ena resy Goliaty izy aloha no navita an'izay aty amin'ny testamenta vaovao ianao mitady hoe aiza ny misy ilay ohatr'izay fa tsy mahita ianao satria tontolo hafa fanekena vaovao ny tantara misy antsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra reny nge ozy izy naniry mba ho isany fa isika no miaina azy voalohany indrindra aloha olona sambatra ianao olona tsara ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao na zany tsiritra izany hoe diso vanim-potoana Jesosy fa tokony efa tany aloloha tany ahako na hoe mbola tsy tokony izao any eto fa mbola tokony any arena tsy fantatro izay mety mba fieritreretanao fa za mitenenao hoe izao ny fotoana tsara indrindra izao fotoana tsara indrindra dia hidirantsika amin'izay ty tononkirany Solomona ty ahy ny malalako ny tena marina ity teny ity a rehefa tena revelen'ny fanamasina ianao dia afantatra ianao fa maneho an'i Kristy sy ny fiangonana izy ty Kristy sy ny fiangonana eto amin'ity partie ity ny tononkirany Solomona io moa dia fifandimbiasana fitenenana misy olona miteny maromaro fa eto dia ilay zazavavy no miteny ilay vehivavy ilay miandry ilay olon-tiany izy ilay miteny eto ahy ozy izy ny malalako raha tsorina aminao zany dia ny fiangonana ty manambary te ahy ny malalako iza ilay malalako Jesosy Kristy ary azy ahy no malalako ahoana ny ilazako an'izany hoe Jesosy Kristy ilay lehilahy satria ozy izy indisy anankiray vao mitoy io dia ozy izy hoe dia ilay miandry ny ondriny eny amin'ny lisy zany voninkazo lili ny hoe miandry ny ondriny dia maneho an'izy Kristy ilay mpiandry ondry tsara alleloia izay ilay hoe rehefa fantatrao ilay tontolo misy ianao dia fantatrao rehefa miverina ianao mamaky avy eo dia fantatrao hoe ay ve izay ny tiana ambary ay ve izay ilay tiana tantarainy ay efa nomena ay endrika faminana efa nomena avangoka tany aloha efa nanomboka anety izay mahatonga zareo tena maniry fatratra ilay position antsika satria tsika efa ao anatin'ilay fiainana an'ilay izy efa tanteraka hoe tonga ilay mpiandry ondry efa tanteraka ny zavatra rehetra ozy izy Jesosy vita
rehefa tonga Jesosy dia tanteraka ny zavatra rehetra. Fa na tany elotany na Solomona ary tao anatin'ny fahendreny dia efa napahitana fa izy ilay mpiandry ondry. Mety izy ny endriny tamin'izany aloka fotsiny. Fa Jesosy Kristy ilay izy. Anisany anankiray ihany koa manambara fa aminan'iny ity zavatra izay vakiantsika ity hoe mara-pangatsiatsika ny andro ka efa iletika amin'ny masoandro. Dia mitodir ilay malalako. Miverena ny dikan'izany. Mitodir mijereva amin'izay aty dia miverena. Io ilay irayraintsika raha lasarana bavy hoe Maranatha avy Jesosy. Miandrandra ny fiangonana ny avian'ny malalany Kristy Jesosy. Zay ny position antsika. Mila azonao aloha izay position izay. Izay ny fiarahana amin'ny Kristy. Izay ilay mahatonga ny hoe ny fiarahana amin'ny Kristy Jesosy dia tsy fanompoana an'Andriamanitra. Tsy karazana fanompoana be dia be fa tantaram-pitiavana izy io. Tantaram-pitiavana izay mila tsapanao sy iainanao tahaka ny mpivady raha lasarana bavy. Ary tsy omena tsiny ny olona rehefa ireo nataon'ny tokantrano dia mitady aiza dia mahafinaritra be. Ay ity kosa tsara e. Ay no malalako ary azy. Samy mihitsy moky samy mihitsy. Alors nga io no ataontsika sindre amin'ilay toriteny. Aza avy amin'ny paster ao io dia tonga dia araka izany tsika e. Ny zavatra mampanontany tena rehefa ohatra ireny dia toriana ilay izy. Maro mihitsy ny olona mandray, maro ny couple mandray an'io teny io. Fa ny fanontaniana hoe toriana ilay izy amin'ny andro mariazy, valida hatramin'ny fahafiry ny fotoana aorianan'iny andro mariazy iny. Ilay hoe any malalako ary azy. Amin'ny voalohany mantsy, ny tena mahavariana mantsy any amin'ilay fisipana mantsy ny tena mandeha izy iny. Any mandeha ilay fahasarotany, sarom-piaro, tsapany zavatra rehetra. Fa vitsy ny olona mahatanteraka rehefa mandeha ny taona. Eny, misy koa na mandeha ny volana, dia efa manomboka adinidiny izy. Misy mandeha ny herinandro, dia efa milatsa-datsaka izy. Misy mandeha moa ny andro, dia efa te hodany amin'ny dada sy nena nefa vao tamin'ny sabotsy amin'ny mariazy. Any dada sy nena ka tsy hanao tsony afa ohatra tsy arak'ilay ny fanarahana ilay zavatra mitranga. Fa ny fiainana, ny afantaranao fa salama ny tokantranonao, dia mbola validy io teny io. Ay no malalako ary azy. Na tsy zay raha ny tenin'ny raisinareo tamin'ny mariazy, ny anay izao tsy io. Fa afaka hitsapahanao sy hijerevanao ny positionanao. Dia ozy izy ianao mety hiteny hoe ny azo paster efa ela no tsy tsapako izany zavatra izany raha teo amin'ny fiainanay manokana. Dia ozy hoe androany ny tompo te hamerina zavatra eo amin'ny fiainanao manokana. Par rapport amin'ny mariazinao manokana, fa par rapport amin'ny fiarahanao amin'ny Kristy ihany koa. Tsy voatery amin'ny manambady ihany izany zavatra resahana izany, fa indrindra ny amin'ny fiarahanao amin'ny Kristy. Misy tamintsika efa nanomboka tamin'ny firetana. Ary izay ilay resahan'ny bokin'ny Apokalipsy io. Fa tonga amin'ny vanim-potoana rehefa mandeha ny fotoana dia maninona? Mimangatsika. Ary ny ten'Andriamanitra mihitsy efa nanambara fa misy fangatsiahana, misy etapy miamangatsika ny fitiavan'ny olona noho ny amin'ny tsy fankatoavana ny lalàna. Ary izay ilay mivakiantsika tao amin'ny bokin'ny Korintiana 1:7 teo. Marina fa miresaka iny, rehefa vakianao tsara iny dia miresaka firaisampivady mihitsy izy iny. Aoka ny lahy ozy izy anao izay tokony ataony amin'ny vavy, ny vavy tokony anao izay tokony ataony amin'ny lahy, fa tsy ny lahy ny tompon'ny tenany lahy, fa ny vavy ozy izy, ny vavy izy. Ary ny vavy tsy tompon'ny tenany fa ny lahy ny tompony, afaka manao izay tiany. Dia izay mihitsy nefa ny endrika ilay hoe ay ny malalako, izany hoe anahy izy. Azonao ve? Ina dikan'izany hoe anahy io? Afaka ataoko amin'izay tiako. Azonao ve izany? Ay ito dia afaka ataoko amin'izay tiako. Ilay izy izany tsy mipetraka fotsiny amin'ilay hoe ay izy dia tiako izy, ny endriky ny fitiavana mantsy jerevantsika dia mipetraka fotsiny amin'ny hoe fikarakarana, fanehoana zavatra mahafinaritra, tiako indri dia ataoko daholo izay tiatindri rehetrarehetra. Fa ilay appartenance, ilay fananana, ilay fanambarana hoe anahy io, na anaty olona ity, dia misy zavatra maneho fahafampo ny amin'ny ataony ito aty amiko. Ato ny fahafahapoko no hitako.
azonao ve zany de réciproque io zavatra io zay le teneniko hoe dinio mandeha roa foana ango ny amin'ny tokantrano mahafapo anao ve ny vadinao hatramin'ny androany tsy mahafapo raha sitrapon'ny tompo mety raha sitrapon'ny tompo ho an'ny tokantrano ny zavatra manery anay manokana izarany amin'ny hoe après l'échec du mariage aoriana ny faravan'ny tokantrano mety isy séminaire mahakasika an'izay zavatra raha sitrapon'ny tompo tsy fantatra izay fotoana fa otrany ahoana ny sitrapon'Andriamanitra afaka misaina anao rehefa nandalo échec ny tokantranoko dia inona ny tokony ataoko aorianan'io tonga dia mijery vaovao ve sa inona ny option sa azo arenina ihany ve izy ity arak'izay sitrapon'Andriamanitra fa androany ny tompo dia efa tia amerina aminao sahady ny amin'ny position raha tsapanao ny amin'ny fiarahana amin'ny Kristy amin'ny fiarahana amin'ny Kristy hoe tantaram-pitiavana sy tantarana fananana ty zany tena hoe didimpananana mihitsy ty hoe ana ny vadiko tak'izay mihitsy zany resahan'i Kristy Jesosy hoe anahy ianao dia azoko atao amin'izay itiavako azy ianao. Ilay fitiavana raha lasarana bavy dia ny avy amin'ny Kristy Jesosy dia efa nitanteraka. Tsy afaka hitohy zany tsika ny amin'ny tohan'ny hafatra rehefa avy eo. Raha tsy tsapanao aloha ilay fitiavana, mila miressentir an'ilay hoe tiana ianao. Mila miressentir an'ilay hoe fitiavana ianao, ahafahanao hiroso amin'ilay relation avy eo. Tsisy relation d'amour amin'Andriamanitra zany. Raha tsy tsapanao aloha ny avany aminazy, izay foana ny principe. Jesosy nitia antsika taloha. Izay tsika efa afaka mitia avy eo, izay ilay izy. Fa tsy hoe tsika no nipendrapendrana, fa nisy fanehoam-pitiavana nasehon'Andriamanitra aloha. Ny fanontaniana voalohany tena tsapanao ve aloha izay? Efa tena niainanao ve izay? Ahafahanao miteny avy eo hoe ano malalako ary azy. Raha tsy tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra, ny action d'amour, ny fanehoam-pitiavana nasehon'Andriamanitra atsika, dia tsy ho tanteraka ny zavatra rehetra toyany momba ny relation anao. Iza ilay anao ny fiangonana. Ny fiangonana tsy miresaka ako fiangonantsika, fiarahantsika tahaka izao, fa personnel mihitsy ho an'izay mino ny fitiavan'Andriamanitra. Tsapanao ve aloha ny fitiavana? Tsy tanteraka ilay titra hatramin'ny voalohany teo, azy ary izy. Raha tsy tsapanao izay. Ny sens anankiray voalohany zany dia resaka aminao io ny amin'ny fitiavana natolony ho antsika. Namelany ny helokontsika. Tsika ange tsy mendriky ho tiavana. Tsika tsy mendriky no asiana considération akory. Fa novidiny lafo ianao. Izay ilay endrika ny fitiavana, ny ainy natolony. Ny fanoloram-pitiavana tsara indrindra dia ny fanolorana ny aina. Nataon'i Kristy Jesosy izay. Tsisy havita an'izay. Na tsika ary amin'ny vadintsika mety mbola question hipetraka izay hoe tena ho vitanao tokoa ve? Raha hoe tena hoe eo tena eo dia miara-malala tsika rehetrarehetra fa tsisy option fa tsy hoe tena afaka dinihana kely izay. Fa Jesosy Kristy efa nanao an'izay ho antsika. Ary izay naharay an'izay natsoina hoe fiangonan'Andriamanitra. Izay naharay, izay nandray, izay nanome valeur an'izay. Natsoina hoe zanak'Andriamanitra, naharay ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga fofombadin'i Kristy. Manahoana ary ilay firaisana, manahoana io hoe zazy ary izy dia misy relation io. Misy communion io raha lasarana bavy. Raha ohatra ianao ka mahatsiaro fa miray amin'ny Kristy, mahatsiaro fa fofombadin'i Kristy, afaka mitémoigner ve ianao ny amin'ny fifandraisanao aminy? Afaka maneho ve ianao? Afaka manambara ve ianao? Ianao mihitsy ny joro vavolombelona amin'ny tenanao, tsy hoe mekara ty dia joro vavolombelona ty hoe za zany tena fofombadin'i Kristy satria za maraina amin'ny 4 mivavaka dia amin'ny 8 indray miverina mivavaka dia amin'ny 10 miverina mivavaka dia ohatry tsy témoignage ohatrany fa ianao mihitsy mahatsapa réellement ny anatinao any.
dia efa voavaly ilay hoe azy ary izy dia ahy. Azonao ve zany zatra resahako izany? Ianao mihitsy mahatsapa takan'ilay resahako momba ny tokantranonao manokana na ny fanambadianao. Mbola mahatsapa ve ianao ny firedaredan'ilay afo mpitiavana takan'ilay tamin'ny vao anapa-kevitra andao tsika sindry hivady. Tena tsy tanako tsony ty fa andao hivady tsika sindry. Alao aseho antsika eo amason'izao tontolo izao mihitsy. Mbola ohatr'izay ve le izy? Ary ohatr'izay koa ve fiarahanao amin'ny Kristy amin'izao fotoana izao? Firy taona ianao rehefa nahay ny fitiavan'i Kristy? Fa afaka mbola miteny ve ianao androany alarobia ahy izy ary za dia azy. Ahy no malalako ary azy. Zany question zany raha lasa ranabavy mila apetraka foana. Tsy maintsy apetraka ao zany. Ahoana ny valiny dia izay ataonao miaraka aminy no relation anao. Manana fahefana aminao ve izy? Ary ianao ve manana ifandraisana aminazy? Zao ny zavatra lazaiko aminao. Nataon'i Kristy efa tanteraka ny zavatra rehetra. Ny fanehoam-pitiavana tanteraka dia efa tanteraka. Efa tanteraka Kristy Jesosy. Efa nataony ny anjarany. Ary isan'andro tsy hoe vita ny teo amin'ny azo fijaliana dia tapitra ny tantara fa isan'andro Kristy Jesosy dia mbola mivavaka amin'ny foina. Soanao tantara-pitiavana ngeza be izany. Ianao ve mavita amin'ny foina ho an'ny vadinao isan'andro eo anatrehan'ny Tompo? Tsara zany raha vitanao. Fa tahaka izany nataon'i Jesosy Kristy. Mifono eo anatrehan'ny ray ny amin'ny tsy famendrehantsika isan'andro. Satria maninona? Anazy ianao. Satria maninona? Satria anazy ianao. Ary ianao manao ahoana eo anatrehan'izany? Manao ahoana ny firehetanao amin'ny firaisana aminazy? Izay zany ny teboka voalohany resantsika eto. Manao ahoana ny fahamarinany hoe any Kristy ianao ary izy dia anao. Tsy afaka ny hamarinantsika zany raha tsy misy ny fifandraisana. Inona ilay izy? Fifandraisana. Misy firaisana izay mila aseho. Kristy Jesosy tsy mbola hita maso ka afaka ny hoe ireny fa mampiaraka indray izy zareo. Fa fiainanao isan'andro mihitsy izay ilay teneniko hoe ianao mihitsy manao témoignage ny ao amin'ny tenanao. Ary tenako tsika tsy afa miala amin'ny Kristy satria efa azy tsika. Tsika efa any Kristy. Efa naharay ny fitiavana, efa voavidiny. Dia azy isika. Ary izy kosa atsika. Zay ilay hoe arena sarobidy nahita an Jesosy. Zay ilay vatosoa sy perla soa izy ny fomba izy ilay hiry zay hoe nahita an'izay arena zay. Dia navotsitra ny zavatra rehetrarehetra. Inona ilay hoe mamotsitra ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia mahita toerana ho an'io Jesosy io ianao. Amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe programa efa fixe, fa hoe tsy hoe programa manokana hoe isaky n'izao, fa amin'ny fotoana rehetrarehetra dia afaka ny anambara sy afaka ny iray aminy mandrakariva ianao. Izay ilay hoe mivarotra ny zavatra rehetra, afoko ny zavatra rehetrarehetra. Izay sary eto amin'ity tantaran'ny Laodikea ity raha lasa ranabavy. Efa nanomboka betsaka ny arena. Fa maninona lasa nangatsiaka ary zareo? Satria betsaka ny arena. Manan-karena. Lasa na ny fiangonana raha manana zavatra be dia be izay mampivily ny masony. Tsy banjona. Ilay fitiavana. Ilay relation lasa votsitra. Satria be dia be loatra ny fitahiana. Izay voaray. Be dia be loatra ny zavatra toetra ny efa ananana ao amin'ny Kristy. Le anarana amin'ny fiangonana Laodikea io, le anarana amin'ny fiangonana tsy very. Fa ny fo mangatsiaka. Le anarana amin'ny fiangonana tsy hoe ka dia tsy fiangonana tsony Laodikea. Fa eo ihany izy. Tonga ihany izy manatrika ny zavatra rehetra amin'ny endrika mety tsaratsara kokoa. Fa ny fo mangatsiaka. Misy fo mangatsiaka tian'Andriamanitra ho hirehatra indray androany. Amen. Misy fo mangatsiaka tian'Andriamanitra redareda. Satria izany ny ilan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Zavatra vakiako aminao rehetrarehetra teo, na ilay tongokiran'i Solomona na ilay Apokalipsy dia anisan'ny efa faminaniana ny amin'ny zavatra izay mitranga. Sy hitranga fiavian'i Jesosy
ho avy Kristy Jesosy ary le zavatra resahan'ny fiangonana lotika io dia maneho ny zavatra izay iainan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao. Zao vanim-potoana izao mihitsy ny fotoana ny fangatsiahana raha latsalanabavy. Ianao hoe mahatsiaro hoe manomboka miveriverina tia tena ny olona. Samy manomboka ohatra ny samy makamaka ho azy ny olona. Normal be zany. Zavatra efa navelan'Andriamanitra. Ary efa fantatr'Andriamanitra fa eo mihitsy androany mihitsy ny tompony miresaka aminao. Ary apatsahivony fa izy nge dia ho anao ary ianao dia azy raha tena naray ny fitiavana ianao. Raha tena naray ny fitiavana ianao. Zany mahatonga antsika androany miverina. Eto amin'ity teboka iray ity hoe ivereny ilay firaisana amin'Andriamanitra. Manahoana ny fiainanao, mifandraisanao aminazy. Manahoana ny fifaneraseranao aminazy. Afaka manamarina tokoa hoe ny fifaneraseranao amin'ny Kristy Jesosy. Fa izy dia anao, ary anao dia azy. Toy izay hoe ny tenanao dia efa mahavaly. Za tena ohatran'ny efa variana amin'ilay fikarakarana ilay tokantrano. Arak'ilay toritena paster mandeha roa hoe tokantrano dia iray Kristy Jesosy. Dia za somary efa tia amin'ilay tokantrano kokoa hoanina. Toy izay mila misafidy ianao. Apetrao tsara ny safidinao. Misy fahaiza mandamina. Ary efa izay mihitsy ny tenen'ny apôstôly Paoly hoe tena misy etapy raha ohatra ka miroso amin'ny fanambadiana ianao dia misy etapy tsy maintsy arahanao fa izay libra no malalaka ho an'i Kristy. Fa raha efa navela hanana ilay fahasoavana iroso amin'ny fanambadiana ianao dia tsy tokony ny fanambadiana koa nefa ny excuse-nao ho an'ny firehetanao amin'ny Kristy. Azonao ve zany zatra resahako zany? Tsy hoe satria izay manambady zany dia tsy dia tena be desina loatra androany fa ireo tsy manambady fa ny rehetrarehetra. Ny fitiavan'i Kristy dia ho an'ny rehetra. Amin'ny etahanao tsirairay avy eo, amin'ny situation antsika samy hafa, fantatry ny tompony ny situation anao. Fantatry ny tompony momba anao manokana eo. Fa izy tia hampatsiahanao androany. Anangy ianao. Alleluia. Fa ianao koa tiako ho ahy. Za mba te hanana fahefana aminao. Izao ny zavatra mahafinaritra amin'ny fiarahana amin'i Jesosy raha latsalanabavy, Jesosy Kristy rehefa miresaka. Dia hozy izy hoe, za hozy izy mofinaina. Dia ny rakozy izy ny tena fisotro. Dia efa firesakantsika matetika izany hoe rehefa naharay izay nomeny, ny rano izay omeko azy hozy izy. Dia loha rano miboiboika tsy hanapataperana. Izany hoe inona zany ny zavatra tsapantsika raha miresaka aminao amin'ny tapany faharoa. Isika dia nataon'Andriamanitra ho afa-po ny amin'izay nataony. Navelan'Andriamanitra ianao ho afa-po. Tamin'ny teny tamin'ny voalohany teo Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra. Raha mihinana an'io ianao dia afa-po. Raha azy ianao dia izy ihany ny afa-po anao. Raha azy ianao dia izy dia afa-po anao. Tsy afaka miaina. Zavatra resaka voalohany teo zany fifandraisanao aminazy. Fa eto dia miresaka aminao hoe manontany ianao fandroany hoe afa-po aminazy fe ianao. Satria izy ilay teny. Izy ilay natao ahavoky anao. Izay ilay resahako teo. Izy dia anao. Izany hoe izay ilainao rehetra. Izy ilay anankiray izay ilaiko rehetra dia ao aminao. Satria ianao Jesosy Kristy dia fanontaniana afa-po ve ianao? Afa-po ve ianao ny amin'ny fiarahanao amin'ny Kristy Jesosy? Raha miteny Jesosy hoe isy loharaninaina miboiboika hozy izy. Mahatsiaro ve ianao fa amin'ny fotoana rehetrarehetra dia mandena anao izy. Amin'ny fotoana rehetrarehetra dia mahafa-po anao izy. Mahatsapa-nja marina ve ianao? Androany zany toriteny androany dia remise en question na position, remise en question ny fiarahanao amin'ny Kristy Jesosy. Hoe tena azy marina ve ianao? Ary ianao ve tena anazy? Izay ilay izy. Mahatsiaro ve ianao ny fahafam-po? Tena sincèrement. Raha misy zavatra hafa proposenanao ve tena ozy izy ianao hoe aleoko Jesosy ka. Raha misy arena, satria izay nge ho amin'ny problema lodika. Arena nge problema lodika. Zavatry ny tany izay mitopaka. Tany Smirna na tany Pergamos na tany amin'ny Efesosy tsy nanan-karena ireo. Fa ny fiangonana amin'izao fotoana izao manan-karena. Équipé ny fiangonana amin'izao. Jereva nge aktif
fa ny fiangonana amin'izao azonao hoe zavatra resahako zany mihetsiketsika ny fiangonana amin'izao zavatra fa ny ten'Andriamanitra efa naminany fa anatina fangatsiahana fa teny ny tompo androany zany ny tena natao anao hoe ary ianao tena natao anao resahako izay hoe tena natao an'ny tompo ve ianao fa fanontaniana manaraka eto zao dia hoe afa-po ve ianao raha velarina eo anatrehanao zavatra maro izy ka eto Jesosy safidianao ve Jesosy sa te hampitombo ny harenanao ianao mety à travers an Jesosy Kristy ihany Jesosy hoe taio ilainy Jesosy ilay zavatra ohatrao androany le fond lalina mihitsy za tsy miresaka ny amin'ny tokantranonareo fa nitombo harena ve nareo na malahelo kilemaina sa mandringa sa manahoana sa salama tsara tsy any amin'ilay ivelany fa le fond mihitsy ny fampiresantsika androany manahoana ny firehetam-ponao amin'ny Kristy Jesosy faritany zavatra hita maso fe sa afaka itenanao tsisy asaraka na amin'ny fitiavan'i Kristy fitiavan'i Kristy alleluia toezako ny teny raha afaka miteny ahako hoe za afa-po amin'ny Kristy dia afaka mipetraka koa ny fanontaniana a Kristy ve afa-po amiko zay le izy ary Kristy Jesosy koa ve mba afa-po amiko raha za afaka miteny hoe Jesosy tena tsisy atakaliko anao ranga ny safidy zany fa mivelarina teo ny zavatra rehetrarehetra dia ozy hoe Jesosy any Jesosy hatrany fa Jesosy koa ve raha fa mijery ty ray ty mahafa-po aty tamin'ny ainan'i Davida na dia ozy hoe tsy natao ho tsiritintsika ary dia ozy izy hoe araka ny foko ty fa za miresaka aminao fa manana ny tsara lavitra ianao androany fa manahoana ny fiainanao anazy dinio tsara ilay zavatra ny tenenin'ny Jaona amin'ny apokalipsy tao hoe aleoko ianao ozy izy mafana na mangatsika tsy tiako ianao matimaty fa maninona ianao raha matimaty alohan'ny vavako alohany tsy mety amiko mihinana anao teo tsika nyresaka hoe Jesosy le mofinaina afaka mihinana ny Kristy Jesosy ianao afaka misotro ny rano ianao afaka no afa-po ianao ary tena afa-po za miresaka aminao zao tena afa-po miresaka an'izany Jesosy zany miresaka aminao eto tena mihinana ako tsy mangatsika tsy ahoana reny zaka za amin'le ilavako azy mihitsy Jesosy Kristy amin'le ilavako azy fa Jesosy Kristy Andriamanitra rehefa mijery ianao amin'izay dia izy koa te ho afa-po aminao tsy hoe rehefa mihinana an'izay ataonao izy na mihinana ny momba anao izy dia te andoha zay mihitsy le aloha so dia venao hoe avant le teniny hoe aloha aloha te andoha raha mangatsika ianao na tsy tena mamay tsy tena mirehatra ianao dia tsy mety amiko zay izy raha latsina nabavy misy fomba fiarahana amin'Andriamanitra tsy voatery hiety aminy na dia miresaka Andriamanitra ary misy fomba fanompona an'Andriamanitra alohan'ny vavan'Andriamanitra na dia atao hoe fanompona an'Andriamanitra ary raha tsy mirehatra le olona raha tsy mafana le olona raha tsy mirehatra ny olona raha vao tsy mahay misafidy raha vao tsy mahay mijoro ho amin'ny firehetana ao amin'ny Kristy Jesosy ianao na inona ho ataonao ny fanompona zay nge le teneniko anao teny fiangonana aktif amin'izao fotoana be dia be ny zavatra mitranga be dia be ny fanompona na tsy miresaka ny any ivelany fa na itsika ary tsika eto manana projet be dia be nga tsika fa ny tompo tsy te hampanao projet tsy tia ny tompo izy projet ho tanteraka kanefa ny olona anao an'ilay projet olona mangatsika na olona matimaty fa tian'Andriamanitra olona mirehatra mba tsy handoha an'ilay projet ny tompo azonao ve zany zatra resaka izany ninona fanompona ninona fikasana tsara ao anatinao ohatra ny mpivady anankiray hoe tiako izao raha mba soloina ny rideau atao trano ato hetsika ivelany zany misy impacta tsara zany ao atokantrano fa tsy hoe any tsika ianao za anao zay atona maloto be tahaka ninona raha tsy problème miseho le asa rehefa avy eo fa tsy any amin'ilay rideau aloha voalohany fa nareo ve aloha mifankatia tsara ianao ve aloha anazy dia izy ve anao sincèrement dia ohatr'izay koa le fiarahana ny tompo sy le fanompona an'Andriamanitra
tena matsiaro ve ianao fa mahafa-po azy. Inona fanompoana anjaranao? Za pasteur, tsy sa pasteur ny zava-dehibe aminy. Tsisy lavan'ny tompo, afaka ny aloha amin'ny tompo ahako. Na dia pasteur raha ny titre etiko. Tsy izany ny zava-dehibe aminy hoe efa nanositra anao pasteur ahako. Tsisy marombaka amin'ny maha-pasteur anao. Tsisy dikan'izany. Fa raha pasteur ahako ka mangatsiaka, miverina amin'ny fangatsiahana. Inona mampangatsiaka anahy? Zavatra ny tany. Ny harena mety mitombo. Enina mety fahoriana ihany koa ary afaka ny hampangatsiaka. Fa manahoana ny firehetanao? Satria Andriamanitra sarotiny amin'izay hohaniny. Jesosy Kristy raha lasa nanabavy toujours parfait. Raha ohatra ny tsy mino an'izany ianao dia andramo aloha. Tena andramo aloha. Tsy dokam-barotra ny izany tonga dia tsotra be. Tsy hoe dokam-barotra, tsy hoe miteny mpitarika na hoe ka ianao moa pasteur ny teny hoe tsara ny tompoka. Ahoana moa tsy hanao amenina amin'izany? Fa andramo aloha e. So dia ratsy tokoa rehefa tena ianao nanandrana azy. Fa rehefa hitanao fa tsara, dia fantatrao hoe ho afa-po ianao. Dia hitady foana ianao. Dia hitady foana ianao. Dia angetaheta azy foana ianao. Izany nge mahatonga ilay rehefa miverina ary amin'ny voalohany amin'izay, izany nge mahatonga ilay relation tsy mety tapaka e. Satria tena fantatrao fa tsisy tsara noho ity rangahy. Tsy tsisy tsara noho ny USFM. Tsy tsisy tsara noho ilay fiangonana Ariananina. Fa tsisy tsara noho ny ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia hisisika foana ianao. Dia hitady foana ianao. Na aiza misy ianao dia hitady foana ianao e. Satria mila anazy foana ianao. Na misy proposition hafa reo anatrehanao, Jesosy ihany ahako. Fa androany, isika koa natao hahafa-po azy. Izay ilay hoe, any malalako, ary azy aho. Ianao koa natao hahafa-po an'i Kristy. Ianao koa mba natao afaka miteny ianao amin'ny Kristy Jesosy hoe, izaho sy ny momba anahy. Izaho moa izany tsy hiteny hoe tia ny tanako ho an'ny tompona tsy fantatra fa izay ilavanao anahy. Dia voninahiko voalohany, tsy ny hanompo fotsiny, fa nirehatra aloha voalohany indrindra. Nirehatra. Tsy ny hoe mafanafana, efa savazavaza. Efa azo izany nga efa afaka androny izany e. Efa mety izany, efa mba manala an'ilay mangatsiaka be amin'izao aloha izany. Fa mirehatra, mamay. Izay ianao ho maboana pety an'ny tompo. Alleluia. Tianao azo tomana ny amin'ny ataonao ve Kristy Jesosy? Mila firehetana ilay izy. Mila firehetana. Ny firehetana dia tsy ho azonao raha mibanjina amin'izao tontolo izao. Ny zavatra ety amin'izao tontolo izao mampangatsiaka daholo. Zavatra mitranga ety amin'izao tontolo izao raha lasa nabavy, ny information, ny fandrosoan'ny teknôlôjia io raha lasa nabavy mampangatsiaka. Raha tsy hainao miaina ao anatin'izy io, tsy hoe contre ny teknôlôjia tsika. Tsy hoe contre ny zavatra mandroso tsika, tsy hoe tena toerina amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy fandrosoana tsony eto fa hirehatra ny fiangonana rehefa tsisy ny fandrosoana. Misy vanim-potoana izay ny ilaina. Misy fotoana fanenjehana. Ny olana ange amin'izao tsisy fanenjehana. Dia normal be vao may mangatsiaka. Inay anie nisy fanenjehana. Tsy mitady loza. Fa ilaina ilay izy. Ianao izany mila autodiscipline ianao. Za Jesosy tsy maintsy mirehatra ho anao. Rehefa ampy ny firaisanao amin'ny Kristy Jesosy, rehefa ampy ny fandavanao ny tenanao, fandavanao ny filanao, ny filana raha lasa nanabavy, ny fiantsontsona, ny filana zavatra isan-karazany ety amin'izao tontolo izao, ireny ilay mampangatsiaka e. Rehefa mitombo, dinio izany ny journée anao, tonga dia journée anankiray fotsiny loha alaina. Manahoana ity journée ity? Any tompo dia azy ve, dia izy koa ve anahy tamin'ity journée ity? Tsy mitsara anao any amin'ny omaly ahako. Hoe tena fona tompo aho. Fa manomboka eto. Raha eninao izao afatra ao androany. Manomboka eto androany. Mireheta ho an'ny tompo. Mireheta ho an'ny tompo. Fotoana izao raha lasa ranabavy. Ianao aza mandeha hoe tena possible efa matory ny Virginia amin'izao ka dia mety izay nga mba mahatonga antsika matoritory io daholo. Aza manaiky an'izany ianao. Aza manaiky an'izany ianao. Ary izany ny antopisian'ny fiangonana raha lasa ranabavy. Manino izay miakatra eto mitory teny. Manino izay no miteny. Satria tsy tianay tory. Ny tenanay voalohany indrindra.
ary ny fiangonana izay avelan'Andriamanitra hiaraka aminay. Dia hiaraka hirehitsika. Ary izay tsika vao andeha hanao ny asa manaraka. Alleloia. Izany raha ny tompo antsika tsy problema na endrika manahoana na endrika manahoana, tsy any amin'ilay endrika ny zava-dehibe. Fa ny amin'ilay olona nyrehatra, olona nahafa-po ny tompo. Satria azy. Amen. Mahafa-po azy satria azy ary mirehatra ho azy. Amen. Faranako amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Nonge jerevantsika ilay teny. Izay namarana ny eto Jesosy mihitsy amin'izay miteny. Izay maharesy ozy izy. Apokalipsy 7:2-10. Izay maharesy ataoko. Lasa aloha fa Philadelphie izany vakiako izany. 2:20. 2:3. Izay maharesy dia avelako. Anina ozy izy? Hiara mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Dia tahaka nandreseko kosa sy niarahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana. Masary eo kely ny sainao. Vakio daholo ireo fiangonana anankifito ireo. Fa tsy mitovy ny izay maharesin'ireo. Tsy mitovy ny lokan'ireo. Fa ty farany ty. Teneniny ny akaikina ty farany ty hoe. Ty farany ty. Inona ny teneniny? Hiara hipetraka aminy. Ny any aloha any zavatra hafa. Raha eo ilay Philadelphie teo fotsiny izay maharesy dia hosoratako eo amin'ny anarany dia ataoko andry. Dia ataoko andry eo tempolon'ny Andriamanitra. Izay zao ny Philadelphie, ny Sardis zavatra hafa. Izay maharesy dia tafo lamba fotsy. Ny Tiatira zavatra hafa fa ho an'ny fiangonana Laodike. Ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao. Izay maharesy ozy izy. Dia hiara hipetraka amiko. Inona moa izany hiara hipetraka aminazy izany raha lasa ranabavy? Mba tsapanao ve lanjany izany? Ny mpivady ry raha lasa ranabavy no vela hiara hipetraka amin'ny fotoanany fampakaram-bady. Ilay fofombady rehefa avy naresy dia hiara hipetraka, hiara hanjaka aminy. Alleluia. Tsapanao ve lanja izany toerana nametra. Izay mahatonga na miteny ianao tsy diso vanim-potoana ianao. Amin'ilay vanim-potoana mety sy tsara indrindra nametrahan'ny tompo anao. Satria nanombana ny tsara indrindra izy. Lasa izy dia nanombana fitoerana ho antsika. Aiza ilay izy? Eo akaikiny. Rehefa ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia hiara hipetraka aminy, hiara hanjaka aminy. Tsapanao ve izany zavatra izany? Tsapanao ve izany toerana omanin'Andriamanitra ho anao izany? Dikan'izany mila maharesy ianao. Dikan'izany ilay hoe ny hafana. Tsy hoe décision dia hoe ay mafana iny. Fa combat ilay izy. Inona hoe ilay izy? Ady ilay izy. Rehefa tsy vonona hiady ianao dia nefa rany izay resy dia izay resy. Fa ny anjaranao mino fa anisan'ilay ho mpandresy ianao. Amen. Satria ianao hiady. Hiady niady tsara ianao dia tsy hanao kitotoa ianao. Takareo mpanompon'Andriamanitra tany aloha rehetrarehetra izay mahafinaritra ny miaino ny tantarany. Fa ny tantarana koa hafinaritra ny tantara azy. Rehefa tonga ny an-danitra any dia mba manao any izany pasteur Manatsoa izany. Dia tantara hafinaritra satria niady. Alleluia. Tenena akaikina tsy maintsy miady ilay izy hoe. Tsisy hoe raisina amin'ny fahasoavana fotsiny dia alleluia amen fahasoavana tsy amikery tsy ampatanjahana. Fa tsy maintsy miady. Izay vao mipetraka eny amin'ilay seza nanomana an'izay ny tompo anao. Nanomana an'izay ny tompo anahy. Za aloha tsy maintsy hipetraka eo. Fa ianao tsy haiko. Izay ataontsika miaraka ety, tsika afaka miara-miasa foana. Tsika afaka miara-manompo eto foana isan-kalady, kalaisy ny rehetrarehetra. Tsisy problema zany fa tsy hoe ianao fa paoziny tsy ho atsy fa aloha ianao. Raisina tsara foana ianao ary azay mbola hanosika anao. Izay ny antom-pisin'ny fiangonana hoy ahako. Hanosika anao dia mba hirehitra hatrany. Alleluia. Mino fa naray zavatra ianao tanatin'izay teny izay. Ainy malalako ary azy. Tsika hitsangana amin'izao fotoana izao. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany
ny talata amin'ny 12 sy sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava Sotoboka.